Zay raha ho an'ny sokajy diviziona voalohany ny top 14 moa no halalana azy a anisan'ny nahitantsika azy tony dia mbola voromaro ireo mpankafy an'ity taranja baolina lavalava ity teny amin'ny Kanja Makia teny a niatrika an'ireo lelo manasa-dalana androany. Marina tokoa zany mbola satria feno pikipika ny Kanja Makia teny Andotapenaka tamin'ity tontolo andro ity zany teo ihany koa moa ny lalao manasa-dalana ho an'ny vehivavy izay anisan'ny lalao rasan'ny maro ny teo amin'ny fionan'ny FTFA ato Madinika zareo Avetsy Besarety tafavoaka mpandresy ary zareo Avetsy Besarety tamin'ny isa 27 mbola tsy afapela tamin'ny Besarety zany aloha ny tovavy ny FTFA ato Madinika tamin'ity lalao manasa-dalana ity. Ny ekipan'ny 3FB sy ny SCB Besarety no tafita amin'ny lalao famaranana eo amin'ny sokajy zazavavy amin'ny fedina ny tompontakan'ny ligina Lamanga. Totosa io marain'io teny amin'ny Kanja Makia ny lalao manasa-dalana roa. Ity lalao arantsika amin'ny sary ity dia ny lalao manasa-dalana izay nikatrohan'ny FTFA ato Madinika manao akanjo fotsy amin'ny sary sy ny SCB Besarety manao akanjo mavo. Ny Besarety teto no nivoaka mpandresy tamin'ny isa 27. Mbola tsy afapela tamin'ny tovavin'ny Besarety zany zareo FTFA ato Madinika tamin'ity lalao manasa-dalana ity. Raha nendry dalao tamin'ny ankapobeny dia tena mendrika izany lalao manasa-dalana izany ny lalao nasehon'ny Rotota. Tao anatin'ny 15 minitra ny fidirana voalohany dia nanindry mafy ny FTFA ato Madinika izay nitokona tany amin'ny tanin'ny Besarety nefa tsy nety nahatafiditra baolina mihitsy. Taorian'izay dia valim-panafiana ho an'ny Besarety izay nitokon'izy ireo telo rehefa nanao fahatsoana ny FTFA 3-0 ny isa teo izay io ihany koa no isa nentin'ny Rotota ny ala sasatra. Teo amin'ny fidirana faharoa dia mbola nahatsara hors-jeu iray ny Besarety lasa 4-0 izy. Taorian'izay dia nanindry mafy tamin'ny rindram-panafiana maty-paika ary zareo FTFA ato Madinika ka dia nahatonga baolina nety-tanana 7-4 ny isa teny amin'ny Selatrabe izay nitarika indray zareo Avetsy ato Madinika. Tany amin'ny 15 minitra tsy faranany lalao no nahatonga baolina nety-tanana indray ny Besarety izay nahalasa ny isa 27. Tsy niova intsony io na dia nanindry mafy aza ny FTFA izay mbola tokony nahatonga baolina nety-tanana tany amin'ny minitra farany kanefa dia tsy tody izany. Azo ny tapakila ho any amin'ny lalao famaranana izany ny tovavy ny Besarety.